Ny androandroany moa zany efa andro mahazatra ny zanaky ny faritany Antsiranana isaky ny 1er mai zany manao ny assemblée générale ordinaire. Fa ny androandroany zany dia magnamarika azy bebe kokoa zegny ny fifidianana ny membre du bureau vaovao satria lany ny mandanay tsy maintsy miditra amizay fifidianana ny bureau vaovao zay zany zahay ty androandroany ty. Ny tena nisongadina aloha zany dia ny fampatanjahana ny fikambana satria araka ny tatitra zay nataoko teo raha 0 ariary zay anitra teo ankehitriny zany dia azo lazaina fa miarina tsara zany zahay amin'ny ara-bola satria manana tafakatra hatrany amin'ny 3 tapitrisa ariary zany ny any amin'ny compte ny fikambanana amin'izao fotoana zao. Ny zavatra vaovao moa zany nandritra zay nitondrana zay dia ny karazana fidirana lalindalina kokoa zany amin'ny fanatsarana ny fiainany zanaky ny faritany na eto Antananarivo na any amin'ny faritany zay avianay zany satria mahatsiaro tena fa manana didy amizay zany zahay eto satria eto Antananarivo ny ivondronana ny cadre rehetrarehetra na ny intellectuel rehetrarehetra izay miparitaka amin'ny ministère Isatsokajy. Anatin'izay ny dindinika ambany tafitrano zay natao indromy antoana zany tena ampahondora ary hitarina bebe kokoa zany ny zavatra atao satria hiezahana ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny mpitondra fanjakana mba hisiany ny vokatra any amin'ny faritany satria raha malala fa Madagasikara ngezangeza ihany ary tsy vitan'ny filoham-pirenena rery ny fampandrosoana zay faritany zay fa dia indray anjara amizay koa zany ny candidat moa zany dia ny tenako zany dia mbola nangataka ny mandat fahatelo satria mbola misy zavatra tsy vita. Tanjona moa zany dia mba havitany karazany hoe siège nay eto Antananarivo ary eto moa zany za dia manao antsoava amin'ny commune Antananarivo raha ohatra ka ho tonga any zahay raha mba misy sombiny kely azo omenanay zany eto mba hanaovana zay siège zay dia mirary dia mirary an'izay zany zahay. Manao antsoava koa amin'ny ministère ny aménagement du territoire mba hifanampy aminay amizay fikarakarana zay tokotany zay anaovana zay siège zay zany. Ny tombony aloha be dia be. Voalohany indrindra aloha dia ny fanampiana ara-tsosialy na eo amin'ny mpianatra na eo amin'ny olo-lehibe na eo amin'ny olona tsy hanasa. Io moa zany hoe tsy araka ny havita hanome fahafahampon'ny olona rehetrarehetra moa zany fa dia zay vita zany atao. Ny tena tombony zany dia ny fanatsarana sy ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny ireo mpitondra Isatsokajy manomboka avy any amin'ny membre ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka ary ny cadre rehetrarehetra manerana ny ministère veliko fa tombony be zay satria raha hafa ihany ny miainga avy ato amin'ny fikambanana zay le mandeha tsirairay zany. Zava-misy manko ny tatoato hitatsika fa somary samy mandeha amizay alehany zany ny mpanao politika nefa zahay zany zao miezaka ary manao antsoavo tambatra azy zareo ametraka ny tanjo iraisana ho an'ny tombontsoany daolobe any amin'ny faritany et à partir de là zany mba samy miezaka zany tsirairay manao an'izay suivi zay za matoky fa raha zay tafapetraka dia misy fiatsarana bebe kokoa zegny ny fampandrosoana amin'ny faritany.